Makasika kosa indray ny fanomanana sy ny fiatrehana ny fividianana loha olona dia apetraka eny amin'ny distrika isan'isany bureau fividianana commune mandritra ny fividianana loha olona ka samy anana vata fandatsaham-bato amin'izany commune isan'isany. Mitsipaka io lamina izay napetraky ny voamera-pirenena misana ny fividianana na ny CNU momba ny fividianana loha olona io indrindra ny eo anivon'ny antenimera-pirenena. Misy araka izany ireo député nanambara ny heviny manoloana ity fanapa-kevitra ny teo anivon'ny CNI ity. Eny anivon'ny distrika no mitrana amin'ny bureau fividianana ary anana vata fandatsaham-bato avy ny commune tsirairay mandritra ny fividianana loha olona izay ho toto-saina ny 9 Desambra 2024. Mitsipaka io lamina napetraka ny voamera-pirenena misahana amin'ny fividianana io na ny CNI momba ny fividianana loha olona ny eo anivon'ny antenimera-pirenena. Anisan'ny napiaka-peo momba izany androany ny solombavam-bahoaka Maroantsetra Andriamatoa Dina Romuald ary ny député any Ambatofinandrano Ramatoa Christine Razanamahasoa. Ino mo problème be tanana rehetrarehetra sy ny mpanotsy ny tanana miakatra eo anivon'ny distrika ino anankiray no andajana vato. Ino mo problème zany? Araiky raso mo araiky faro manaraka an'izay ny aminavaka zay faro manaraka an'izany na tiantsika na tsy tiantsika ino samy hafa io mitena dosa hatraiza ny fahefany gouvernement ny fanefany miasa ary natotosamy ihany koa ny mamerina ny programme cohérent. Marina aloha fa zahay raha nijery an'ity dia ny projet de loi dia tena projet de loi ambitieux le izy fa na anahoana moa ve afaka ho apetraka sy ho azavana tsara amin'ny député ary anomezana fa atokisana ny député ny fanampy izay apetraka ato anatin'ity projet de loi des finances ity. Nisy ny fionana teo amin'ny solotenany antenimera-pirenena sy ny eo anivon'ny voamera nasionaly misahana amin'ny fividianana. Androany dia nanao tatitry ny fionana tamin'ny solombavam-bahoaka amin'ny bureau maharitra ny antenimera-pirenena. Firy ny vola olany raha ohatra ka urina anankiray no atao eo. Firy nefa ny olany raha ohatra ka urina 520 no eo sy ny sisa ary manginy fotsiny ny korontana izay heverina fa hoe mety hiteraka aorian'ny le fividianana. Zany ny antony mahatonga ny bureau permanent mifanatona tamin'le olona ny fanakalo-hevitra ny fandresy lahatra sy ny sisa. Karaha zay moa nanomezana rotsiny anay raisinay ampanetretena ny tsiny izay ataonareo bureau permanent. Fa mitombotry eo ambony ny firenena no heverina fa nokatsahana ary zany no antony ihany koa hitondrana azy eto aminareo androany satria raha ohatra ka tsokosoko nandehanana zahay tsy miteny taminareo tsy nanao tatitra. Miantso ny isin'ny fionana amin'ny gouvernement sy ny CNI solombavam-bahoaka.